Ny lamina na afinaritra io no azo amehezana ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona ho an'ireo mpiasan'ny postra eto Mahajanga ny farany herinandro teo izay natao teny amin'ny hôtel restaurant Holidays teny Amborovia. Niavaka ny lanonana satria tonga nanotrina sy nanome voninahitra ny fetin'ny asaramanitra ny délégation avy an'Antananarivo izay nitariny tale generalin'ny postra malagasy ka enikajy ny fianakaviam-ben'ny postra eto Mahajanga hoy Andriamatoa Randriatahina Mamitiana tale iraisa-paritra ny postra malagasy. Raisina ho aja sy dira lehibe no ahatongavan'ny délégation mafonja izay taritin'ny Andriamatoa tale général miaraka amin'ny membre ny conseil d'administration atia Mahajanga. Raisinay ho reare zany satria raha nanao fety teto moa izay dia ina tokoa fa mety hoe mandiditsy amina ponga tsy tsara ny hira tsisy valio sy fitenenana tsy mefy ka ao anatin'izay sehatra ifampiarabana izay dia somary nitarina kely le izy entina ifaneraserana ho an'ny mpiara-miasa, entina ifampizarana ho an'ny mpiara-miasa ary indrindrandrindra entina hanamafisasa hanazavana bebe koa mikasika an'ilay vina any hoentin'ny tale général zany entina ampandrosoana bebe koa ny postra malagasy amin'izao manoloana indrindrandrindra ny fanatontoloana, manoloana indrindrandrindra ny ataoko hoe concurrent eo anivon'ny institution financière amin'izao. Nandritra ity fionam-be ity ihany koa no nampahafantarana Andriamatoa tale général ny postra malagasy ny politika hoentina hampandrosoana ny postra malagasy tamin'ireo mpiasa rehetra avy amin'ireo bureau isa-paritra miisa 20 misandraka atao anatin'ny faritany Mahajanga. Ny postra efa mandroso fa noentina hampandroso azy bebe kokoa zany no tena hoe imasoantsika amin'izao fotoana izao dia izay indrindra no ahatongavana mitety faritany toy izao ataona izao mba ahafahana manapariaka ny vina mpampandrosoana hoentina izay apetraka ho an'ny mpiara-miasa rehetra hozaraina ho an'ny mpiara-miasa rehetra hoentina arak'izay resanao izay hoe hoentina hampandrosoana bebe koa ny postra malagasy. Io zany dia tsotra ihany araka ny hitantsika misoratra ery anaty trano ery dia hoe ny postra malagasy présente, visible et fierté de tous. Zany hoe fitiana ao anatin'ny teny anankitelo ireo ny vina fampandrosoana hoentina atao anatin'ny postra malagasy manomboka. Efa betsaka ireo tolotra sy ny vokatra eo anivon'ny postra malagasy mba hoentina hanomezana ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa toy ny transpost ilay tolotra iray eo amin'ny zotra nasionaly mampitohy ny Mahajanga sy ny renivohitra. Eo ihany koa ny postra rapide izay tolotra iray ahafahana mandefa entana sy taratasy aingana indrindra, ny EMV na ny imanda vaovao izay fandefasam-bola elektronika ahafahana mandefa vola naizanaiza misy anao eto Madagasikara, ary ny tsinjolavitra ilay tolotra iray ahafahana mitahiry sy mikajy ny vola nefa azahoana zana-bola. Ny tsinjolavitra moa izay mankalaza ny 540 taona ny orenany mandritra ity taona 2024 ity. Izy io dia asa anankiray atao amin'ny postra le tsinjolavitra zany hoe fomba fahafahana mitahiry vola. Ianareo izay mitahiry vola tany anaty boatin-drakitra taloha, ianareo izay mitahiry vola anatina ambany fandriana any hatramin'izay dia efa tsy mety tsony reny amin'izao fotoana izao fa ny postra malagasy dia manome fomba anankiray mba ahafahantsika mitahiry vola ato anatin'ny postra ato dia tsinjolavitra izay. Ka ny mahazava-dehibe izy io dia eo le hoe fahafahana mitahiry vola fa eo ihany koa le hoe fahafahana miambina volanao, le sécurité ny vola zany satria dia fantatsika fa be dia be ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ka tsara raha mba apetraka any amin'ny toerana izay azo antoka toy ny aty amin'ny postra malagasy ny vola apetraka amin'ny tsinjolavitra. Eo ihany koa moa zany ny fahafahanao raha manana compte aty amin'ny tsinjolavitra ianao dia mahazo intérêt zany, mahazo zana-bola izay marina fa nenay ato amin'ny tsinjolavitra ny zana-bola be indrindra raha ny eto Madagasikara no resahana. Ratsahivina dia tamin'ny 15 volana febroary teo no nanomboana ny fankalazana ny 15 taona ny tsinjolavitra. Raha hoantsika teto Mahajanga dia natratra 500 ireo mpanjifa resy lahatra nandritra io fotoana io ny amin'ny ity tolotra fitehirizam-bola ny postra malagasy ity. Ny postra malagasy amin'izao fotoana izao dia manana ny politikany hoentina natsarana ny tolotra sy ireo vokatra ao aminy. Postra malagasy mivoatra ho anao.